ny fahombiazana. Isan'ny olona nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany Joba. Nanana ondra manosy betsaka izy, nananjanaka folo, ary niaina tao anatin'ny filaminana, kanefa tao anatin'ny raim-pimaso ihany koa, dia nanjavona avokoa ireo fananany rehetra ireo. Ny zavatra hitantsika nefa rehefa mamaky ny Joba 2:20 ny andininy 2:12 tsika dia nahitsika hoe ary Jehova nitany ny hafaran'ny Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanan'ondra manosy 4,2 sy rameva 8,2 ary biriky vavy 10 izy, ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa. Haitsika ny zavatra niseho teo amin'ny fiainan'ny Joba fa na dia fongana aza ny fananany rehetra, azo natao hatrany ny niarina tao anatin' izany rehetra izany. Eto dia te hijara aminao fa ny fahombiazana dia fotom-pisainana izy io. Ny olona anankiray izay mahomby miala avy eo amin'ny toerana misy azy, rehefa nahalala fahombiazana dia fantany hoe ahoana ny ahatonga ny fahombiazana eo amin'ny fiainany. Fa ny tsiambaratelon'ny Joba anankiray izay fantatsika dia ny eo amin'ny Joba 2:7 manao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Andriamanitra dia afaka manampy anao ary mamerina ao an-tsainao ny fomba anahombiazanao. Maro mantsy no efa nahita fahombiazana tamin'ny lasa, fa rehefa mianjery izy dia kivy, ketraka. Fa ianao kosa ankehitriny raha ohatra ka tena tianao ny hanana fahombiazana, miarahaba amin'Andriamanitra, aza miala aminy ary ampahomby anao mandrakariva izy, ampiarina anao izy ary ampiakatra anao mihoatra lavitra noho izay efa nisy anao teo aloha. Ny Tompo ane hitanao dia hivavaka manokana ho anao. Jesosy io ty zanakao izay mandre ny teninao androany ity. Aoka ampahery azy ianao ka na inona toerana misy azy ankehitriny, ianao ampiakatra azy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.